Fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Alahady 10 Trinité anio, ny tenin'Andriamanitra voalahatra ho vakiny araka ny perikopa fanekena taloha boky Nomery 9:10 ho raisina manomboka amin'ny 7:20. Ary Jehova niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe: mitenena amin'ny fiangonana ka lazao hoe miadatsy hanodidina an'ilay kora sy tatana ary ampirano. Dia nitsangany Mosesy ka nakeo amin'ny tatana sy ampirano ary nanaraka azy ny loholon'ny Israely. Na valiana araka ny famalinan'ny olona rehetra izy, dia tsy Jehova no nanirakay. Fa raha hanao zavatra vaovao kosa Jehova ka hisokatra ny tany ary hitelina azy mba amin'izay azy rehetra ka ho latsaka velona any amin'ny fiainantsika izany teny rehetra izany, dia niady hevitra 3 volana ka nampanaikiny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa raha nikiry-biby ny sasany ka tsy nanaiky, fa niteny ratsy izany fampianarana izany teo imason'ny olona maro, dia niala tamin'ireo izy ka nitondra ny mpianatra nitokana, dia niady hevitra isan'andro tao amin'ny trano fampianarany Tirano. Ary naharitra 2 taona ngarangidina izany, ka dia nandre ny tenin'ny Tompo izay rehetra nonina tany Azia, na Jiosy na Jentilisa. Ary ny tanan'i Paoly no nanaovan'Andriamanitra fahagagana lehibe maro, ka dia ny mosala sy ny fiaron'akanjo teny aminy no nentina hatao amin'ny marary, dia sitrana ny aretiny ary nivoaka ny fanahy ratsy. Ho faranana ao amin'ny filazantsara masina araka ny Lioka 10 ho raisina manomboka amin'ny 1:1. Ary avy amin'izany no hanankinana ny toriteny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Ary miafaka izany, ny Tompo nanendrolona hafa koa dia 7 lahy ka naniraka azy tsiroaroa hialo azy any amin'ny tanàna sy ny tany rehetra izay efa alehany. Aroa izy taminy. Be ny vokatra fa ny mpiasa ny vitsy. Koa amin'izany, mangatahana ny tompony vokatra mba hampandehana ny mpiasa hamory ny vokatra. Mandehana, indro izao maniraka anareo tahaka ny zanak'ondro eo ampovoany ambody. Aza mitondra kitapom-bola na kitapom-batsy na kapa. Ary aza miarahaba olona akory eny an-dalana. Ary izay trano idiranareo dia lazao aloha hoe fiadanana ho amin'ity trano ity. Ary raha misy zanaky ny fiadanana ao, dia hitoetra ho aminy ny fiadanana tonononareo. Fa raha tsy izany, dia hiverina ho aminareo ihany izany. Ary mitoera ao amin'izany trano izany ka mihinana sy misotro izay zavatra omeny. Fa ny mpiasa mendrika azo ny karamany. Aza mifindrafindra trano.
ary izay tanàna iakaranareo ka mandray anareo ny olona dia hany izay zavatra aroso eo anoloanareo ary sitrano izay marary ao ka lazao amin'ny olona hoe efa mbiakaiky anareo ny fanjakan'Andriamanitra. Fa izay tanàna iakaranareo ka tsy mandray anareo kosa ny olona dia mankanesa eo amin'ny lalambe ka lazao hoe ny vovoky ny tanànanareo azy izay miraikitra amin'ny tongotray dia fafanay hiampanganareo. Nefa aoka ho fantatrareo fa efa mbiakaiky anareo ny fanjakan'Andriamanitra. Lazaiko aminareo fa ho moramora kokoa ny ho amin'ny Sodoma amin'izany andro izany noho ny ho amin'izany tanàna izany. Masina ny tenin'ny Tompo. Misaotra indrindra ry Tompo fa tsy nafeninao anay ny teninao. Fantatray ankehitriny fa ianao no nanendry sy naniraka anay fa tsy izahay akory. Feno ny fanahinao masina ry Tompo ny irakao ankehitriny raha hitoro ny teninao aminay. Ary izahay koa mba ho mpiaino mpankantò. Amin'ny anaran'i Jesoa Kristy. Amen.